Aizakory mamotika anao le izy jereo any be de be ny fiangonana sy ny atoko-pinoana eto Madagasikara fa maninona ny tsy mijoro ny ankabetsahany kristianina Jesosy Kristy irery nanovany zao tontolo zao Jaona 14:12 zany de diso miteny hoe zay mino dia niasa tokony ataony koa ary anao mihoatra ry izy maninona ny tsy mihoatra dia vokatra satria tsika tsy mijoro zaho anatin'izany asiko mafy ny tenako mangana alleluia ndika leo mangana tanao rehefa tsingona mangana 2 jours mbola misy trasy ho tadidinao foana fa misy zavatra tokony ahitsy amin'ny fiainanao amen 1:35 ndray marka 1:35 ihany zalaza vady alleluia ezaka isahako ty mba ho vita hatramin'ny farany mandrava tonga amin'ny pasteur zao alleluia dia mivoaka nakany an-tany foana ny fitokanana dia volonté fa tsy opportunité saisissena alleluia alleluia feny pasteur zao feziko ny fitokanana dia tsy hoe sendra lasa nivoaka daholo ny olona ao an-trano dia mivavaka ianao zay mbola tsy qualité-na fitokanana takian'Andriamanitra satria zay opportunité sendra nitranga fa ny fitokanana etaetanao mihitsy ny te hitokana hozy izy hoe nivoaka Jesosy ny se déplacer Jesosy nakany tany anankiray ny fitokanana dia tany tsy misy ninina eo amin'ny fotoana tsy hanananao ninina eo amin'ilay fahafoanana mihitsy no angatan'Andriamanitra ianao hitokana farany amin'ilay teboka farany teo dia vakiry rehefa tonga ny an-trano misy synoptique gospel anatin'ny Marka toko 1 sy ny Matthieu toko 9 zareo manambara zavatra mitovy ireo zavatra reteny anankiroa reo le voalohany teo jerentsika ny Hébreu 12 inona ny tokony jerena jerentsika Marka 35 inona ny nataony jereo amin'izay Matthieu toko 9 inona ny vokatra azony Jesosy vokatra izay fitokanana nataon'izay hitsangantsika hivavaka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra alleluia Andriamanitra ray tsara indrindra masina sady mandrakizay misaotra anao zay Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao indray ny amin'izao fotoana izay omenao anay zao Andriamanitra ahafahanay mijoro mandrakariva maneho anao amin'ny fotoana rehetra amin'ny anaranao Jesosy tario izay Andriamanitra amin'ny fanenao masina dia aoka ny sofiny Andriamanitra tsy heno akoatran'izay sitraponao Andriamanitra aoka ny masonay Jesosy tsy hijery akoatran'izay tianao jerena aoka tena hoe hifantoka aminao tanteraka izay Andriamanitra tsy hifantoka amin'ny olona tsy hifantoka amin'ny tena tsy hifantoka amin'ny vady tsy hifantoka amin'ny asa tsy hifantoka amin'ny zanaka tsy hifantoka amin'ny asa fanompoana akory fa hifantoka aminao tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka amin'ny anaranao Jesosy raha vao diso ny fijerinay dia ho diso ny tanjony diso ny lalana diso ny destiné fa amin'ny anaranao Jesosy efa nampianarinao zay fa mila mibanjina anao tompo finoanay sady mpanefasy tario indray mimpanomponao zay izarany tenin'Andriamanitra aoka ny fanenao masina ny aso anatin'ny tsirairay avy amin'ny afo amin'ny firehetanao ka le afo tena izy no anatin'ny tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy alleluia amen ndao tsika tehaka mafy an Jesosy andrasantsika amin'ny pasteur Tsao Rabe Haja mahazo toerana toko miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ary manona ny fiadanany tompo amintsika tsiraray avy indray tena akaikinao miteny foana Andriamanitra hoe dia ianao miaino foana koa dia avy eo mankatoa hoe amen jerevantsika ny numéro toko 12 ny andininy fahatelo numéro toko 12 andininy fahatelo anaran'i Jesosy ary Mosesy dia lehilahy nalemy fanahy mihoatra noho ny olona rehetra aty ambonin'ny tany jerevantsika indray ny Exodus toko 9 ny andininy fahatelo Exode 6:3 anaran'i Jesosy ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy toy no nisehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba fa ny anarako hoe Jehova tsy mbola nahafantarany ahy androany anatina fotoana fohy dia hiditsika ao anatina fahamarinany teny anankiray na mpitondraina lohateny hoe Andriamanitra te hiseho mihoatra anisan'ny sekoly finoana anankiray le hoe raha niseho ohatr'izao Andriamanitra dia afaka hiseho androany tahaka ny filazan'Andriamanitra tamin'ny Josoa hoe tahaka ny nombako amin'ny Mosesy nombako anao zany hoe jereo izay nisehoko tamin'ny Mosesy dia ho ataoko ohatr'izay koa nisehoko aminao karazana anankiray izay fa ny karazana fanondroandray mihoatra noho izay nisehony tamin'ny Abrahama io le vakintsika teo io no hisehon'Andriamanitra amin'ny Mosesy le faharoa no resantsika
satria Andriamanitra te hiseho aminao mba hahafahanao manahaka azy sy maneho azy amonjena ny olona tahaka ny namonjenanao. Ny zavatra andrasan'izao tontolo izao tsy mirakla, satria mirakla azo mazita hafina kopena, fa ny zavatra andrasan'izao tontolo izao Andriamanitra, ary izay Andriamanitra izay dia tarafina amin'ny toetranao. Izany hoe matoa Andriamanitra miseho iseho mihoatra izy dia satria tiany ianao anahaka azy mba aneho ny fisiny avy ao anatinao sy eo amin'ny fiainanao atonga ny fijoroanao anaitra ny olona ny amin'ny fisiny famonjena mihoatra noho ny teny fanairany ambavanao amin'ny fitoriana mety ataonao. Androany zany afaka ny efikasy ny fijoroanao mihoatra noho ny fitorianao. Ao an-trano mety efa sasatry miteny ianao fa tsisy miaino. Metody manaraka miova tsy haino ny olona fa hahita, ary tsy voatery hiteny izy fa tonga dia hiaiky. Drandratsika mantsy miandry ny fiaiken'ny olona hoe ianao mihitsy ny marina, dia marary tsika raha vao tsy maiky le olona eo marina tsika. Aza marary amin'izany, sekolim-panasitranana, aza marary amin'izany. Ok, ianao atsapa marary raha toa ka mbola tsy tafajoro eo amin'ny fahamarinan'ny teny ny fonao. Fa maninona Andriamanitra ny lasa nahazo aina ny seho mihoatra noho ny teo amin'ny fiainan'ny Abrahama tamin'ny fiainan'ny Mosesy. Averiko ilay izy ary fa sao dia mandeha aingana be. Andriamanitra niseho tamin'ny fiainan'ny Abrahama. Ohatry ny ahoana ny endrika ny sehoan'Andriamanitra tamin'ny fiainan'ny Abrahama? Finoana, fahamombana avadika fahavokarana, ondro be dia be, arena, fananana, fitahiana, fanambinana. Dia jereo fa tahaka ny sehoan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia izay koa ny sehoany tamin'ny Isaka zanany. I Abrahama sy Sara momba, Isaka sy Rebeka momba. Nomen'Andriamanitra le zaza na dia efa ela be ary nandrasana. Ohatr'izay koa ny Isaka sy Rebeka. Dia nipita teo amin'ny Jakoba sy Rachel. Hitanao, misy zavatra mitovy isehoan'Andriamanitra. Tena kaikinao, ilainy zany amin'ny finoana hoe. Averena, ilainy zany amin'ny finoana hoe. Zany hoe, mamaky Baiboly ianao dia manomboka misokatra ny ao anatinao tahaka ny fisehoan'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly no azon'Andriamanitra isehoana eo amin'ny fiainako. Amen. Mijoro ny vavolombelona izay ampijoroan'ny pasteur Sandratra tahaka ny vavolombelona hijoroan'le olona afaka no ampijoroan'Andriamanitra vavolombelona ny amiko. Roa zay. Fahatelo, ohatry ny nampijoroan'Andriamanitra vavolombelona tamin'ny heritaona afaka ny anohizan'Andriamanitra an'izany indray amin'ity taon'ity. Karazany telo zay. Ao ve? Fa le manaraka resan'Andriamanitra androany io vao hitan'Andriamanitra ny fahalemem-panahy tao amin'ny Moïse. Toetra. Avereny hoe toetra le izy hoe. Vao hitan'Andriamanitra hoe hafa be ty lehilahy ty. Ary ny formen'Andriamanitra Moïse anana fahalemem-panahy. Dia nahazo ain'Andriamanitra. Aza dino fa ny mampahazo ainan'Andriamanitra tsy asa aseho anao fa toetra avoakanao. Dia fataro aminao inona ny zavatra mitranga rehefa ianao no mahazo aina. Ohatra, fampiresaka nareo ao an-trano, mihitsy ny ianao miresaka mahazo aina sy ianao miresaka tsy mahazo aina. Nataontsika hoe ampiandrasina ianao hoe andraso eo vetivety, ianao miandry mahazo aina sy ianao miandry tsy mahazo aina tsy mitovy mihitsy. Fa rehefa mahazo aina ianao dia enonao tsy misy zavatra mavesatra izany fa mandeha araka ny tokony ho izy dia na mifonao ary enonao hoe milamina. Ohatr'izay mihitsy ilay izy. Te hahazo ain'Andriamanitra. Sekolim-panasitranandro amaraina sitranina ny fijoroantsika mba hahazo ain'Andriamanitra iseho mihoatra ohatry ny sehoany mihoatra tamin'ireo mpanompo teo alohany. Ny objectif le fisehoana mihoatra mba hahatonga ny olona hita an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amonjen'Andriamanitra n'le olona. Ataovotrana maheno tsara tsika io. Ny objectif an'Andriamanitra zany ao anatinao ny toetrany
mba hahafahan'ny olona mahita an'le toetrany ao anatinao, mba hahafahan'ny olona taitra fa tena misy tokoa Andriamanitra. Zay mahatonga antsika tsy miazakazaka hitory filazantsara eraky ny arabe, na dia mila atao ary zany, fa ny tokony hiazakazahana aneho fitiavana amin'ny olona be dia be metomboka amin'ny ao an-trano. Fa maninona Andriamanitra lasa nahazo aina iseho mihoatra? Satria nanana fahalemem-panahy vonona azon'Andriamanitra hiaingana Moïse. Secret an Moïse nalemy fanahy izy. Secret an Jesosy nalemy fanahy izy. Menara amiko izy fa za malemy fanahy sady tsy miavina po ao Matthieu 5:20. Rehefa nahazo aina Andriamanitra teo amin'ny toetrany naseho an Jesosy, dia afaka niseho mihoatra Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy mba hamantaran'ny olona hoe iza marina Andriamanitra. Raha Abrahama zao nanontaniana dia zao teny Abrahama hoe Andriamanitra zany tena tonga dia tena mampiteraka enjana be. Andriamanitra ny fahavokarana izy. Satria zay ny fisehoana azon'Andriamanitra natao voafetra teo amin'ny toetrany Abrahama. Fa tsy midika hoe zay fotsiny Andriamanitra. Azontsika ve ilay izy? Dia zao hitan'Andriamanitra le toetra anankiray mampety azy atao hoe malemy fanahy tao amin'ny Moïse, dia afaka niseho Andriamanitra olay Andriamanitra hitantsika eo amin'ny bokin'ny Exodosy ka hatrany amin'ny bokin'ny Deutéronomie, hatrany amin'ny bokin'ny Joshua mihitsy hoe ohatrany ahoana ny fisehoan'Andriamanitra teo fiainana Moïse. Tonga dia tsy pazo ny tehana mivadika menarahana, tsy fino tany anatin'ny tratra, tonga dia mivadika boka dia averina tsofoka dia vadika sitrana, tonga dia setrasetra-panasitranana. Ino tsara ny Abrahama efa 520 taona vao hoe vehivavy momba miteraka. Neny Moïse vao niona tanana boka tonga dia sitrana. Fa maninona ny Abrahama 25 ans vao niseho Andriamanitra ho mpanasitrana vehivavy momba. Neny Mosesy eo no hoe vao niona vao eo le roy mirehatra tsy mety levona no itenenan'Andriamanitra fa tsy hoe Andriamanitra koa. Zay eo ny to dia maneho Andriamanitra hoe zao ny fanasitranana afaka ao ataoko. Ary amin'ny Exode 15 izy miteny hoe zany Jehovah Rafa, zany hoe mampiazakazaka ny fisehoan'Andriamanitra ny mifetezany toetranao. Misy taontsika mieritreritra hoe Andriamanitra mpanasitrany. Tsy diso zay, fa misy mihoatra. Alleluia. Ao zao misy misy ena mihoatra no sitrana, fa raha za aloha sitrana eto androany maraina. Aninona ianao raha sitrana androany maraina? Be dia be moa tsy miteny an'izany dia visy tsy hitako tsony. Dia alohan'ny ivavahanao anao dia inona tsara ilay ho ataonao hoe? Fa raha vao tsy intéressant amin'ny fanjakana dia entana mbavaka ihany ianao. Fa mamita teny ianao raha hiteny hoe fanasitrana ny ilaiko, satria tsy fanasitrana ny ilainao, ilay mpanasitrana no ilainao. Tsy ilay zavatra vitany fa izy mihitsiny. Inona mihoatra no fanasitranana? Andriamanitra mitahiry anao amin'ilay fanasitranana. Tsy hoe Andriamanitra manasitrana raha sendra marary, fa Andriamanitra mitahiry ny fahasalamanao ary tsy mety marary tsony ianao. Tsy midika indray zany hoe dia ahoana zany vao narary tamin'ny herinandro ambony na za koa ary gaga. Fa ataovy mampanantona anao bebe koa an'Andriamanitra ny zavatra mitranga rehetra sy zavatra miseho, fa zavatra teneny aloha dia zao zany rehetra zany dia miara-miasa aso. Zay aloha zany dia indiscutable, misy zavatra tsara ao ambadiky ny zavatra mitranga. Rectifiena mihitsy zany anatsika. Aoka isika anaika hiaina an'izay fahalemem-panahy zay mba ahafahan'Andriamanitra miseho mihoatra. Tao amin'ny testamenta taloha, zay zao ilay fisehoan'Andriamanitra taloha, dia misy zavatra be dia be ohatrany hoe na ianao rehefa mamaky an'izy dia lasalasa saina hoe tena zany tokoa ve Andriamanitra ohatrany tsy zany izy. Zay mahatonga an' Jesosy afaka naneho ny tena endriky ny ray, satria disponible le toe-panahy, le toetra atao hoe le vokatry ny fanahy atao hoe malemy fanahy, na inko hoe malefaka, douceur, doux, malefaka. Rehefa malefaka ny olona anankiray dia afaka miseho Andriamanitra. Amen. Andriamanitra te hiseho eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra te hiseho eo amin'ny fiainanao. Ary Andriamanitra te hikasika olona be dia be amin'ny alalan'ny fiovanao. Zay mahatonga hoe
zao ny teneny zao le zavatra andro amin'ny maraina ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny fanasitranana anankiray fa Andriamanitra afaka miseho mihoatra noho ny fanasitranana ny fitehirizana anao ho sitrana. Traindray zany ny saintsika zany voafetra hoe za rehefa marary dia sitranina. Tena akaikinao mety tsara zay hoe fa ty misy tsaratsara kokoa hoe tsy marary tsony ianao. Boky ny Biblia dia miteny foravoravo. Masalama tsara. Sy foravoravoanao tanàna e. Inona ny antony mety tsy hifaliana? Aza lefa ny amin'ny zavatra tsy mbola mitranga irina ny faliana. Hoe za zao rehefa hoavy ny fotoana any azao voasambatra diso be zay. Ny fahasambaranao tsy any amin'ny futuranao. Ny fahasambarana tsy ao amin'ny présentanao. Ny fahasambarana tsy any amin'ny passéanao. Fa ny fahasambarana ao amin'i Jesosy. Ka raha fantatrao fa eo Jesosy dia ny fisian'i Jesosy ny tokony misarika amin'ny fifalianao. Ary zay anisan'ny définition-n'le hoe malemy fanahy. Wow! Ny olona malemy fanahy tsy taitra amin'ny fisehoan'Andriamanitra fa taitra amin'Andriamanitra. Dia rehefa taitra amin'Andriamanitra ianao dia mahazo ain'Andriamanitra iseho mihoatra mba tsy ho varinany amin'ilay fisehoana ianao fa any aminazy tanteraka ny fifantohanao. Tsy mahiteka ao an'Andriamanitra. Ohatra manao découverte na équation sy formule zany mihitsy atao ty fanatren'Andriamanitra ty. Mahatonga an'Andriamanitra zany tsy te hiseho mihoatra sao dia lasany amin'ilay fisehoana indray ianao. Lasany amin'ilay hoe mandeha any ambony rano dia lasa mihodiny amin'ilay mandeha any ambony rano daholo ny fieritreretanao nefa Philippe zao tsy nandeha teny ambony rano fa nanjavona indray. Indray na niazonao Andriamanitra mampanjavona zay indray. Tena akaikinao na mampandeha any ambony rano izy na mampanjavona izy hoe dia mitondra anao amin'ny toerana anankiray hoe zavatra hainy zany hoe fa ny tsara lavitra hoe izy mihitsy hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Salamo 73:28. Sokafany ny Salamo 73:28. Naran'i Jesosy fa izao dia ny ho akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Ianao Jehovah Tompo no nataoko ariko mba ilaza ny asanao rehetra ao. Ny olona malemy fanahy dia mahatsapa ny asarobidin'ny fanatrehan'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Dia rehefa renao fa sarobidy aminao ny fanatrehan'Andriamanitra dia mahazo aina le fanatrehan'Andriamanitra tianao afaka hiseho mihoatra mba hahafahanao manaka sy mianatra azy indray eo amin'izay hisehoany satria ny anton'le natsangantsika ho zanany mba hireflete ny raintsika. Ao, inona ary le fisehoan'Andriamanitra mihoatra rehefa tonga Jesosy? PDB fa mety hoe tsongaitsika fotsiny zay ho vita anatin'le fotoana fohy kely ilainao andro amin'ny maraina. Mbola izy ny fotoana seminera fa androany aloha se tsofina rano dia aveo se mandeha fa tsy hoe seminera. Alleluia. Ao amin'ny testamenta taloha nahazo ain'Andriamanitra ny seho ho Andriamanitra. Fa ty amin'ny testamenta vaovao ny seho mihoatra Andriamanitra. Misy mihoatra noho ny maha-Andriamanitra azy tenenina akaikinao. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra hoe. Avereno Andriamanitra mahavita ny zavatra rehetra hoe. Avereno Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra hoe. Mba teneno moa le izy ampitenenina ane vavanao io mba hiteny zavatra tsara manomboka andro amin'ny maraina aza mena tsisy mihaino anao zany io. Ianao mihaino ny tenanao fa zaro ny vavanao hiteny zavatra tsara. Avereno Andriamanitra mahay manova zavatra rehetra le faso. Avereno Andriamanitra mifeny zavatra rehetra hoe. Ataovy izao mihitsy izy pia amin'ny maso fotsiny io dia miova hoe. Mandrezatra fotsiny izy dia vita io hoe. Mandefa rivotra izy hoe papelika miala avy any hoe. Zany hoe aza verina tsony ty. Zany hoe Andriamanitra zany apetrao eo amin'ny position tena hoe izy rangano mahavita ny zavatra rehetra. Hozy Jesosy mbola misy mihoatra. Ina mihoatra noho zany? Hozy Jesosy Dada
dadanao izy. Teo misy miteny dadanay efa maty tamin'ny iny le efa lasa iny le aranofo niteraka reto ambony tany. Fa misy anankiray zay ampafantarin' Jesosy ianao fa izy ny tena dadanao. Wow! Ny maharay an'Andriamanitra zany dia mihoatra lavitra noho ny maharay mahandriamanitra mpanao fahagagana azy. Tsy hoe ampitazantsika hoe misy ambanimbany koa, tsy izay le izy, fa le fahafahanao militra lalindalina kokoa. Tsy hoe izy Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Ao zao misy olona tena hoe anisan'ny verset biblika mahafinaritra azy dia hoe ainy volamena, ainy volafotsy. Zao rehetra izao dia tena nazy tokoa. Fa fantatro ny zavatra omeny ianao, tsy volamena, fa izy. Ka inona zany ny valeur kokoa? Volamena zay anazy ve? Sa izy tompon'le volamena? Izy. Zay mahatonga ny hoe rehefa nivoaka avy tany Egypta ny zanak'Israely ka nentiny Mosesy dia manondro an Kristy zay sary zay. Satria Kristy indray no mamoaka antsika avy eo amin'ny fahotana, ny fahafatesana sy ny aizina ho any amin'ilay fiainana atao hoe Kanana izy tamin'izany, fa ao amin'ny Kristy le izy amin'izao. Dia rehefa mivoaka ny zanak'Israely dia nitondra harem-bevava, richesse sy trésor hita maso. Fa rehefa Kristy no mamoaka anao avy anaty fahotana dia harena tsy hita maso, ary io harena io dia izy ihany. Ny harena ao antsika Jesosy. Ary ny endrik'iseho izay harena izay toetra. Enao io anie manan-karena be androany maraina. Satria vao nandray an Jesosy ianao dia feno ny toetra an'Andriamanitra ao anatinao, azonao aseho, azonao avoaka rehefa tonga saina ianao hoe misy aho azo raisina tonga dia avoaka fotsiny, ary manaika ny ampiasa mifaniriko mba ho tarihan'Andriamanitra ahafahan'le toetra an'Andriamanitra mivoaka. Fa vao mivoaka ny toetra an'Andriamanitra, sekolim-pamana olana, vany olana. Sekolim-panasitrana, sitrana marary. Sekolim-tokantrano, bizosy câlin ao tanàna. Sekolim-pitahiana, tonga ny fahafenoana. Sekolim-panotronana, tonga dia miasista Andriamanitra. Dia zareo anie tsy any amin'ilay hoe reto ny tranga, fa any amin'ilay hoe tia ho vao dia mitranga ho azy ireo. Ao amin'ny testamenta taloha, niseho Andriamanitra mahandriamanitra ny zavatra rehetra azy. Andriamanitra mpamorona izy, Andriamanitra nahary zao rehetra izao, Andriamanitra ny fandresena, amen, Andriamanitra ny fanovana, Andriamanitra ny fiovana. Sainte fety kely tant siècle daholo Andriamanitra izy daholo izy fety ety. Andriamanitra ny libération izy, Andriamanitra ny abondance izy, Andriamanitra ny bénédiction izy, Andriamanitra ny miracle izy, Andriamanitra zay rehetra tonga ao anatin'ny sainao sy zay tsy tonga ao anatin'ny sainao, Andriamanitra izy. Fa rehefa tonga Jesosy toy izy, tsy hoe Andriamanitra fotsiny izy ilay hoe afaka iseho mihoatra dia mahazo aina Andriamanitra, fa papa mihitsy izy. Rehefa mandray an Jesosy ianao dia tsy hoe mandray fahagagana, fa mandray hery izay manovanao mba ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra mihitsy miova rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika. Enao tsy olona mila, fa enao zanaka misitraka izay ananan'Andriamanitra. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika dia mizavatra miova anatin'ny fomba fiatrehantsika ny fiainana. Tena kekinao mianatra malefaka ianao hoe ohatra n'Andriamanitra malefaka aminao hoe anampy ianao be dia be tia ny fahafahanao mianatra n'le hoe izy Andriamanitra dia ahoana anao afaky miaina n'le maha izy azy. Andriamanitra tena malemy fanahy, malefaka izy. Rehefa fantatrao ara-piombonana, zay amin'izay no mahatsara n'le hoe manana parcours personnel miaraka amin'ny tompo amin'izay ianao. Tena kekinao miara manokana amin'i Jesosy ianao hoe. Ao anatin'izay fiarahanao manokana amin'ny tompo izay dia manomboka ho fantatrao amin'izay hoe Andriamanitra malefaka be aminao foana. Zay fahafantaranao an Jesosy manokana izay tokony manovany ao anatinao mba hahatonga anao koa alefaka amin'ny manodidina anao. Ny référence zany na ny modèle dia Jesosy. Tsy ampy raha toka ianao zaza malefaka hatrany amboaka. Tsy le halefahana maha olona mantsy le tian'Andriamanitra ho hita.
Zay mahatonga an Jesosy miteny hoe zao teny zao izy mba ho tanteraka ny fifaliako. Ny fifaliany aloha ny tiany ho hita eo aminao vao mijoro Andriamanitra mameno ny fifalianao. Zany hoe rehefa mijery le toetra viana kely milesona amin'izay mijery anao io zany zao Andriamanitra andro maraina enganeny izy mba hitanao. Ahoana ary ny ahitany anao? Efa tonga aloha pastera, tsara be zay. Efa teto koa omaly, tena tsara zay. Ary teneko anao pastera efa mikasa mihitsy ho avy eto koa raha tena faly be amin'izany. Fa ny ahitan'Andriamanitra anao tsy mivata be anao eo nefa anao raha tsy toetra. Zay no madio le hoe mandeha mivavaka tsika nefa tsy miova. Manjary lasa itenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra hoe reno ny mpivavaka nefa miverina avy antsika ny réactiontsika tsy réaction ana zanak'Andriamanitra. Dia zao rehefa mitara antsika hoe Jesosy eo amin'ny fiainako. Tsy rehefa manao erreur to dia mikotroka ny lanitra. Satria dia tezitra be Andriamanitra. Misy fotoana izy manam-paharetana ary mbola mipitsipitsika teny malefaka aminao izy mampahery sy manangana anao. Ianao anatin'ilay fahotana be iny, renao mihitsy ny feo miteny hoe miala amin'io fa zany ety anao e. Rehefa renao izay fifandraisanao amin'Andriamanitra izay, ao amin'ny fahalemem-panahin'Andriamanitra izay, izy mihitsy ny malefaka aminao dia manomboka ho hainao amin'izay ny mba hijoro malefaka koa amin'ny manodidina anao. Ahoana mahaposibla an'izay? Satria in'ilay toetra malemy fanahin'Andriamanitra iny efa ao anatinao zao tsika miteny zao. Tena kaikinao mety tsy renao le izy hoe mety tsy tsapanao le izy hoe fa efa ao le izy hoe. Hitanareo ve fanampian'Andriamanitra antsika? Alefa ny ao daholo izy dia ataony tonga saina amin'izay ianao mba handray fanapa-kevitra hamoakan'ilay izy ara-potoana. Diso zany raha hitentsika Andriamanitra ataovy malemy fanahy efa zay ianao. Omeo fahalemem-panahy Andriamanitra efa feno ao. Mila tonga saina fotsiny anatin'ilay fotoana mahakizitina be iny hoe fa maninona ary le kizitina foana no avoakako. Fa tsy le fahalemem-panahy efa atao anatiko. Dia zay mahatonga le hoe jereo Jesosy. Dia rehefa mijery an Jesosy ianao, miresaka Jesosy, miodana Jesosy. Rehefa mamaky boky dia boky misy Jesosy no vakianao, atao hoe baiboly. Amen. Sao dia boky tsy haiko izy vakianao indray any, atao hoe baiboly. Dia manomboka hitanao amin'izay hoe ay ve ohatr'izay zany ny standard de vie chrétienne. Jesosy ao tsy tonga dia mamaly botana, fa Jesosy mamaly milamina, ampitiavana ary malefaka. Amen. Dia zao miseho Andriamanitra amin'ny fahafenoan'ny fahaiza-manao satria misy karazana karaktera neto amin'ireo mpanompon'Andriamanitra be dia be ny sesy voalaza amin'ny baiboly nitsongainy na ntsony sy ny fidiny. Fa rehefa tonga Jesosy dia mbola zavatra tsy hitan'ny olona, tsy azon'ny olona an-tsaina no njoroan'i Jesosy. Misy ny zanak'Andriamanitra. Tenareo mampivilana ny sain'ny olona hizavadina. Tsy haiko azonareo ve zany? Ny olona zany aingana be mamaritra fotsiny eo amin'izay mahazatra azy. Fa tsy misokatra eo amin'ilay tena Andriamanitra azy. Dia zay mahatonga an'ilay jiosy be dia be tafotondra izy miteny Jesosy, zanak'olona, ianao zany zanak'Andriamanitra, voalazanao. Tonga dia sorena be zareo hoe Andriamanitra tsy manambadiko, dia ianao zany miseho zanany. Dia hozy Jesosy ka Andriamanitra ne tsy manambady fa manan-janaka. Halleluja. Mampahery izay manatrika eto tsy manambady fa manan-janaka zany ny tompo. Misy fampaherezana ho an'ny rehetra fa aza manao izay tsony amin'ny manaraka. Azo atsangana ianao eo amin'izay misy ianao. Fa aza ampitomboana ilay antony ananganana anao indray efa fantatrao ilay izy. Ohatra, niraisinao ilay afo dia mahay ny tananao, Andriamanitra afaka nasitrana ny tananao, fa aza mandray afo tsony amin'ny manaraka. Fa tsy hoe mbola tsisy trasy ny gauche dia asiako koa. Matosy trano ilay droite, tiany ho fantatrao, fa tiany ianao. Ary mamelesiny hoe aza raisina amin'ny gauche tsony. Ka sody raisinao amin'ny gauche, jerenao fotsiny amin'izay sisa ianao. Dia zay mahatonga ilay Andriamanitra tsy nanasitrana. Ka ianao napiditra efa teneny aza ampidirina dia mbola ampidirinao ihany ny tananaoko. Azontsika ve? Za tsy mbola naheno lesona tamin'ny hoe tamin'ny Daniel tao andavaky liona ka nitenenany tompo hoe atsofoy eo an-tanan'ny liona ny tananao fa tsy haninona. Tsy mbola nahenao izay lesona izay. Mihaino ve tsika?
ny vavan'ny liona ny nakaton'Andriamanitra fa tsy ny tanan'ny Daniel ny nasaina natsofoka tao. Ka tsy hoe tsy mihinana le liona dia jerijerena hoe dia ty tsy mahasahy io ka. Fa nohony amin'Andriamanitra mahatonga an'io miforotra. Ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ny mila amboarina fa tsy hoe problema matahotra anao. Iza koa no matahotra anao eo? Ianao no mila matahotra an'Andriamanitra. Dia izay rehetra mety mitranga eo aminao izay atahotra n'ilay Andriamanitra velona mantoetra eo aminao. Ozy Jesosy. To dia prezanteny ny raintsika tonga dia ampidirina ilay programa. Tsika retiny ozy izy manana ray iombonany Andriamanitra. Manomboka misokatra amin'izay fompianatra hoe aiza ny Andriamanitra afaka antsoina hoe papa, afaka antsoina hoe dada. Inona no mety hiova? Ny zavatra miova be dia be. Ohatra fotsiny ianao zao afaka manantona an'Andriamanitra ao amina fanakekezana, intimité be. Samy hafa mihitsy ny serviteur fidèle sy ny enfant. Ny mpanompo mahatoky ananana confiance azo ametrahan-javatra. Fantatra fa tsy bilila, fantatra fa tsy vadika. Teo hatramin'izay mbola eo izy mandrak'androany tena manompo ary tena miasa. Fa ny mpanompo mahatoky tsy mahazo ampofoana. Vadika zavatra hafa raha hoe fa manareo fa mpiampofo ka mpanompo mahatoky izy. Aza fa mitapitaka eo tsisy izany. Mpanompo mahatoky tsy azo ampofoana. Fa ny zanaka antson'ny ray mihitsy hoe avy mba hanam-potoana manokana indray tsika mianaka. Ny fifandraisanao amin'i Jesosy ry mba hamboary re raha mba mety. Ny zavatra mamparary azon'Andriamanitra hongotana sy esorina. Fa fantatrao hoe mamparary an'Andriamanitra raha toka lavitra azy ianao nefa ianao zanany. Aoka isika hianatra an'izany toetra hoe malefaka izany. Ka za pastera de nature setrasetra dia hovaina ary izay nature izay. Raha ohatra ny tena minjitra be ny natirenao taloha atsipy to dia milakolaka ohatran'ny menarana lasa soupla be. Aza sy ny excuse fa azo hovaina izany eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Zao maraina izao. Alléluia. Raha ohatra ny bokaboka be ny tarihan'ny fiainanao azo entinao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izany dia mivoaka avy eo indray tonga dia vaovao be. Alléluia. Inona ilay salamo vakiana tao momba ny karakteristika ny fahalemem-panahy anankiray ny eo akaikin'Andriamanitra mahatsara. Teo izy Moïse. Aleoko izy miaraka aminao aty amin'ny désert. Aty amin'ny désert ny maripana tsy mandeha amin'izay laona mamay be rehefa amin'ny journée, mangatsika be rehefa amin'ny alina. Zany hoe any amin'ny désert zany ohatry ny any Maheva tanàna manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 9 arivo. Ary ohatry ny any Fianaratsoa manomboka amin'ny 9 arivo ka hatramin'ny 7 maraina. Mihaino tsara ve tsika? Tsisy mpivarotra ho an'izay mpakafy botika. Tsisy mpanao vente en ligne, tsisy afaka amin'ny livre ho an'izay mpilivre. Tsisy ninona any fa misy Andriamanitra. Fotsy Andriamanitra any Kanana misy ny rehetra. Misy trano, misy tany, fafenoana, izay ilainao, confort, luxe. Luxe zany tiako teny. Luxe. Dikany hoe luxe ny lumière. Zany hoe raha misy jiro zany eo aminareo efa misy luxe zany. Fotsy Andriamanitra mahatonga tsy hoany fa nareo ho alefako any. Satria efa nilatsaka ny teniko ary za tsy mivadika amin'izay teneniko. Raha Kanana ny matimaty anareo ho alefako any nareo. Aniraka anjely anankiray fotsiny irasure ny fataterahany teniko tsisy asaka nareo. Zay manaka aneo ravaravahan'ilay teny fikasana fa tafiditra any nareo. Fa ty fotsiny zavatra anankiray tsy araka aminao fa mafiatoko ianao. Fa ho any nareo dia ataovy tsara ny tany Kanananareo any fa za tsy miaraka aminareo. Hozy izy Moïse. Zay tsy mialeto raha tsy miaraka aminao. Fa aleo miara-miaritra eto toy izay tafiditra any amin'ny zavatra tsara nefa tsy any ianao. Mizaha toetra ny Andriamanitra. Te hiteny aminao mampijoro an'Andriamanitra zany hoe izay mitsy ange fidianako anao e. Alléluia. Aza mieritreritra hoe rehefa salama ianao dia hiadana. Le jiolahy teo akaikin'i Jesosy niadana. Nefa nanentena be ny tanany. Tsy fanjaitra no tsy hoe mpanjaitra izy ka fanjaitra ny sendra nanindrona ny tanany.
fa fantsika na fantsika tao marary sa tsy marary zany zay mamaly hoe tsy marary tongavy dia andramana vetivety kely fotsiny marary zany fa mahavariana marary izy fa miadana kandro maraina mbola tsy any am'le hoe sitrany ianao fa miadana aloha ahoana fa anao miadana satria eo Jesosy ainareo ve mahatonga an'le jiolahy anankiray tsy voavonjy izy ty le anankiray voavonjy satria le anankiray niteniteny foana sady niondrika tsy nijeren'i Jesosy mihitsy izy fa le anankiray niteniteny tsara sady nijeren'i Jesosy zay mijeren'i Jesosy dia ho vonjena hainareo na voan'ny Jodasy rehefa nitenen'i Jesosy hoe ianao izy le alefaso ny sobomofo ianao no amadika dia avy eo rehefa nanolotra an' Jesosy izy tery amin'ny zaridainan'i Getsemane lasa izy fa tsy nijeren'i Jesosy fa Petera rehefa avy namadika intelo ka naneny le tonga dia nitafajeren'i Jesosy izy sauvé androany maraina ataovy tafa jery an' Jesosy ianao dia ho tafa fiainanao le kapiteny romanina tsontsondrominy ao fantsihany io vonoy maka izy io ny mpanjaka an'zaneo fanesonana e zany fandatsana ane zany na vizavian'i Jesosy na vizavian'i Jiosy tena fafambaraka mihitsy zany hoe romanina no manombo Messia aiza koa zay mampa-Messia ao tsy takatry ny sain'ny romanina hoe izy le omboana mihitsy ne le mampa-Messia azy Messia ne tsy hoe tonga amin'ny kalesy afo volamena midiny Messia mangingina ny tranombo satria le ailika mihitsy ny tonga monjy ny mpanilika mahavariana jeren'i Jesosy ny alaina teo le kapiteny romanina jery ohatr'izay mihitsy tokony hitranga aminao zao andro maraina tokony hanaiky ianao eo fa ao amin'i Jesosy ny rehetra ary Jesosy ny rehetra teo ampijerena teo niova tampoka ka mahatonga le tsy fiovana zany a le maso tsy mijery an'i Jesosy jereo Jesosy possible ianao hitsiky ao anatina zavatra be dehibe mifamafao eo amin'ny fiainanao azony ny fifantohanao amin'Andriamanitra fandroa marina tsy kolom-panasitranana afaka hositranina aloha ny toetranao avy eo afaka hositranina ny fiainanao zay rehetra mahakasika anao vatana fanaintaina sy fampahoriana raisy tsara le fahamarinan'le teny tsy hoe Andriamanitra tsy hanasitrana tsy zay fa Andriamanitra te azo aina miaraka aminao ary te hitahiry ny fahasalamana voarainao aoka ianao anan'izay fahalemem-panahy zay aseho amin'ny fitiavana fankafizana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mihoatra noho ny confort dia tadio le jiolahy marary izy fa teo amin'i Jesosy dia voavonjy ohatra ny Lazarosy mahantra feno fery tsy sitrana mihitsy hatramin'ny farany a fa rehefa maty teo izy a anjely nontsena dia nitondra azy a teny tratran'i Abrahama contraire an'izay le mpanan-karena ratsy fanahy na nanara-po tamin'izay tsy izy tamin'ny fahavelomana vao maty a to dia nalevina mazava be ny tenin'ny baiboly a le anankiray a to dia anjely nontsenaka ny tratran'i Abrahama le ratsy fanahy levina zafady manao geste kely mihitsy a levina ohatra tonga dia tsisy valeur oreto a valeur an'ity fiainan'ity ke zany le aorianan'ity fiainan'ity fa tandremo tsy eo amin'le marary fa eo amin'le hiatrehana an'le maty ka raha samy andalo an'izay ihany aoreny tsara ny fifandraisana ao amin'i Jesosy fa izy ny fiainana izy ny lalana izy ny fahamarinana tsy misy makao amin'ny ray a raha tsy amin'ny alalany aza apetraka amin'ny fanasitranana ny fonao apetrao amin'i Jesosy mpanasitrana ny fonao rehefa tsy ao tsoa ny fonao dia omeny io andramony ataovy aingana be fotsiny famadianao ny fonao afondrao aingana ny fonao i Abrahama ny tratran'izany i Abrahama ny rainy mino ny zavatra ninony Abrahama dia zao Andriamanitra mahay mametaranaka rehefa nandeha ny fotoana raraka ihany le finoana satria kikisan'le fotoana mandeha eto zao misy olona kikisan'ny fotoana mandeha ahoana ihany ary izy ity ohatra me mandeha le fotoana ohatra ny tena me lehibe ohatra nana me mananina anana le mananina toy izy Abrahama marary saina eto izy saina hoe aiza ihany le zaza to tsy misy mitomany tsy mety mibotsina ny kibony Sara misy fotoana io fa mibotsina voko be tamin'ny alina misy zavatra mandiso anaty anan'ondro zany anatin'ny fiainam-pinoana fa izy Abrahama tena tsy vita raha zany anontaniana andro nisy fotoana i Abrahama nanontaniany journaliste hoe ianao ny ray mino eny tompoko dia ahoana fahitanao an'izany nitoetra raha le zaza loatra ny tsy possible tsony nefa ray mino
fa Andriamanitra mihitsy sy ninoko nafindra tany amin'Andriamanitra le tsy misy antenaina andro maraina aza vela hoela be eo amin'ilay zavatra andrasana aoka tsy ho zavatra no andrasanao aoka ho Andriamanitra no iombo nanao fa rehefa any amin'Andriamanitra mifonao izay mibanjina an' Jesosy voavonjy tafiditra amin'ny famonjena izay rehetra ambony rehetra afaka ho alamy mantokantranonao mialeto ianao aoka ianao mba halefaka mivady aman-janakao zay le lesona aoka ianao mba halefaka miaraka mivady aman-janakao aza sina fahoriana renao akory raha misy ankonana tsy miaraka aminao satria tsy any amin'ny tsy ao amin'ny fahafenoan'ny ankonanao ny fiadananao fa ao amin'ny Jesosy manjary lasa zahana toetra amin'izay tsika tsy haiko azonareo ve zany natao tiavina natao karakaraina ny ankonana fa tsy natao ametrahana ny fo amina fiadanana irena ny ankonanao tsy andrian'ny fiadanana anankiray ihany ny andrian'ny fiadanana Jesosy sady izy ny tompon'ny fiadanana ary izy mihitsy no fiadanana dia ianaro amin'izay zay mianara amin'izay zay tompo ny mahafinaritra dia eo ianao ina moa zany mampafinaritra raha io ianao mamandana mamantany ohatra zany dia antanio izy dia omeny ianao eo ny bisibahany hoe hitanao rehefa eto dia mety ny zavatra rehetra mety tsisy vola eo aminao fa afaka ataoko tonga eo aminao ny zavatra rehetra mety misy zavatra tsy hainao akory miexprimer an'ilay faniriana fa ho ataoko tonga eo aminao satria fantatro fa ilainao alleluia mpanao fanafody no ilainao fa tsy fanafody ary Jesosy zay mpanao fanafody izay tena kaikinao azo sitranina le zavatra manjoanao eo hoe azo sitranina le toetra hoe tiava amin'ny fanatren'Andriamanitra hoe dia afaka iseho mihoatra Andriamanitra hoe sady Andriamanitra ao izy hoe no dadanao izy hoe amen dia zay mahatonga antsika hoe afaka no ampaherezin'Andriamanitra satria izay tsy misy eo amin'ny fiainantsika dia Andriamanitra no mijoro raha manatrika eto zao ianao mety efa maty vady mpitondra tena tsisy mety maka vady elany no vadinao dia zao no tenenin'Andriamanitra zaho izy izy mivadinao misy dia manatrika eto mety hoe kamboty indray ianao tsisy dada ntsony dia mitendry Andriamanitra za ny rainao zany hoe le banga eritreretinao zany aika Andriamanitra ke le fahafenoana tanareo ohatrany hoe ndraindray zany tsika lasa mijano eo amin'ilay passé aza mijano any amin'ny passé mandrosoa androany miaraka amin'Andriamanitra misy zavatra tsara lavitra zay homaniny ao ambady kely eo tsy lavitra le izy ambady kely eo ambady kely eo ambady kely eo fa ianao mila mitsikitsiky tsy tsikitsika aloha alleluia tsy tsikitsika aloha raha vao tsy mitsika ianao androany dia tsy zavatra ampitsika ianao zany rapitso mahitany tsara nataon'Andriamanitra tany amin'ny passé mba ahafahanao misitraka ny tsara ataon'Andriamanitra amin'ny présent anomananao ny tsara ho ataon'Andriamanitra ny amin'ny futur mifampitohy tsy alefa ny gâteau raha tsy mihina hors d'œuvre aloha ianao dia mandalo résistance dia teneno akaikinao misy zavatra tsara be izay tany amin'ny passé ianao hoe Andriamanitra nanao an'ireny hoe misy zavatra tsara zao androany hoe dia Andriamanitra no manao an'ilay izy hoe dia raha vao miaraka amin'Andriamanitra ianao androany hoe dia voarainao ilay izy hoe tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra ny tsirony androany dia tsy ho hitanao raha tsy miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao pastera le androany anefa tena mangidy izay mahatonga n'Andriamanitra mametraka fahamamiana ao anatinao fahalemem-panahy ny olona malemy fanahy dia mamy manomboka androany asiana mamy dolo anarantsika raha be ajery-jao mamy Kristian mamy ny aina ny rina mamy be asiana anarana hoe tantely zany zao mety tsara dolo zany afaka atao aviavy koa ny anaranao alleluia afaka atao raha aspartame mety koa mamy rehefa mamy dia mety raha kanasikra ao nary fare mety zany aza tesitra amin'izany alleluia raha vao misy azay fahamamiana zay ao anatinao mantsiny
dia ampiasain'Andriamanitra izay fahamamiana izay anovan'izay mangidy hitanao ho lasa mamy. Nangidy ny fanandevozana tao Egypta fa rehefa mamy Mosesy dia nampiasain'Andriamanitra ny fahamamiana tao Mosesy hamadika le ngidy le fanompoana ho lasa libération. Vao mivoaka ny Egypta nangidy indray ny rà tao Amara novain'Andriamanitra indray le rano mangidy satria nisy fahamamiana azo ny aingana. Mety mangidy ao an-trano fa raisy le fahamamiana fena ao am-ponao dia ataovy mamy be ny ao an-tranonareo. Aoka ianao ho tamana ao an-trano ary aoka ianao ho malaiky voky ny trano fa mazoty ody ao an-trano. Kanefa na dia zany sekoly rapisy maraina tsy maintsy tonga eto ianao. Amen. Dia izay zavatra be dia be mitranga fa tary fa efa napetraka Andriamanitra ao anatinao ny toetrany ahafahanao miaina izany. Halleluja. Tahaka ny fahatsarany mazava mihoatra noho ny maizina, ny fahatsarany fahamamiana noho ny mangidy. Rehefa le mandeha any birao ianao sendrana olona tonga dia tena le mangidy be tonga dia tena le ny anarany niva. Niva kinina. Dia raha vao ianao ny malefaka eo manana ny douceur an'Andriamanitra, miovy ny olona iny vao miresaka aminao. Vao mipetraka fotsiny ianao, miovy ny olona iny satria le fiovanao no ampiasain'Andriamanitra hanovany manodidina anao. Na ny asanao ary dia iverinao fa mangidy, ianao no mampangidy an'ilay asa fa tsy ilay asa mihitsy ny mangidy. Le asa tsara. Satria Andriamanitra manome zavatra tsara. Afaka iroso am'tanteraka io rehefa ankasitranao. Isaoranao an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Lasanao hitsangana ary. Ava foana tananao. Hoe voninahitra Andriamanitra ny amin'ny sekolintsika androany maraina. Isaory azy ny fiainanao. Isaory azy ny takatry ny saina sy ny tsy takatry ny saina. Teren'Andriamanitra ny fahavononanao iainana izany fahalemem-panahy mankafy ny fanatrehan'Andriamanitra mihoatra noho izay mety hoe fepetra tanteraka momba ny fiainana. Misaora azy dia mankasitrahany ny fonao manontolo. Sokafo an' Jesosy ny fonao dia mitenena aminy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra any amin'ity maraim-baovao ity. Ampianaro hatrany izay iaina sy amoaka n'ilay fahalemem-panahinao efa atao anatinay. Mba tonga anao mahazo aina afaka iseho mihoatra. Fa tena tia hitanao mihoatra tokoa izay. Mihoatra noho ny hoe Andriamanitra manasitrana rehefa sendra marary. Tia hita izay hoe ianao ilay Andriamanitra miazona ny fahasalamanay ka tonga anay tsy ho mety marary. Takizany ihany koa Andriamanitra manangana anay ianao raha sendra lavo. Fa mbola misy tsara lavitra noho izay azonao isehoana rehefa manaiky izay ankafy ny fanatrehanao ho lay ianao ilay Andriamanitra miazona anay tsy ho lavo. Ary misy fotoana izay tia hitanao amin'ny maha-Andriamanitra anao nefa ianao te hiseho amin'ny fiainanay amarainay. Zany mbola dingana tianao irosonay ary andro amaraina. Misaotra Tompo, misy fanasitranana amin'ny fomba fijery, fomba fiatrena fiainana, amin'ny fotom-pisainana, amin'ny fomba fiatrena ny andavanandro. Misaotra Jesosy aminao ny finoanay, aminao ny fanantenanay. Misaotra ny amin'ny sekolim-panasitrana andro amaraina. Tsarovy ny tsiraray avy izay tonga eto. Aoka izy fanasitrana eo amin'ny fifandraisanay aminao. Aoka izy fanasitrana eo amin'ny fifandraisan'ny tsiraray avy amin'ny manodidina azy. Andro amaraina afaka izy filaminana sy fiadanana miverina mahazo aina indray amin'isa tokantrano. Satria raha tapitra malefaka daholo ny zanak'Andriamanitra rehetra tsy misy tabataba miainga ao ary tsy misy tokantrano mangidy zany satria le fahamamiana mihitsy no atao natinay avoaka. Misaotra Jesosy le izy tsy hoe valim-bavaka mazika fotsiny hoe mamo azy le tokantrano fa zay tonga maheno feo anao mihitsy manaiky iainan'le fahamamiana aloha dia aorianan'izay ampiasainao le fahamaminao atao natinay anovan'izay mangidy hita amin'ny masonay. Na ankohonana zany na fahasalamana na fiainana na fiasana na fianarana aika tsy le zavatra mitrangaka eny mangidy fa zay. Dia misaotra Jesosy fa andro amaraina fanasitranana ngidimpiainana rehetra eo amin'ny fiainan'ny tsiraray avy. Ataovy mahirana tsara masom-panahiny rehetra amin'ny vision fa ianao ny Andriamanitra efa teo hatramin'izay ary ny zavatra tsara nefa nataonao fa tadaviny le mangidy ho afenina le tsara hiteraka fifaliana. Avao foana tanao dia isaoran'Andriamanitra ny zavatra tsara efa nitranga sy teo amin'ny fiainanao omaly tamin'ny herinandro ambony tamin'ny heritaona. Tena tereo mihitsy ny sainao ahita zavatra tsara tany amin'ny paseanao sy ny fahaiza-manao n'Andriamanitra mifehy mandamina sy mandrafitra ny lalam-piainanao. Tsy zavatra diso zany ny fomba nitondrana ianao hatreto sy manomboka eto. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy tena mianatra izay manana ny masonao ahita ny fahatsaranao, ahita ny fahatsarany zavatra ataonao eo amin'ny fiainanay. Androany Jesosy amakivaky journée vaovao hiatrika herinandro aoka ny fanatrehanao tena tsy ala aminay atonga anay hisitraka sy hiaina ny tsirony androany
satria manomana zavatra ianao androany, manomana zava-baovao ianao isan'andro. Tsy le zavatra tsy manaiky iseho, fa izahay tsy manaiky ijoro le mahazanaka mba ho andrasana sy ho aseho. Aoka ny tsiraray avy aleto, ho zanaka malefaka tahaka anao, ho zanaka tia mifanatrehanao, tena hoe mankafy anao ary mahita anao eo amin'ilay toerana sady afaka mikasika no afaka mitahiry ny kasika. Tsaroviko nefa ny tsiraray avy, ao ny miatrikady, ao ny miady saina, ao ny mizavatra sarotra hitany maso, mitodika izay dia fantatra fa ianao Jesosy mahavita an'izany ary ianao no antenainay. Ho reglenay ny problemana fahalemem-panahy sy toetra. Ry te hitanao mihoatra efa mivavaka izay Jesosy mifampivavaka. Tsaroviny tsiraray avy izay mba tonga eto androany. Aoka izay rehetra marary anaty fanaintena sy fampahoriana, andray fanasitranana. Raisy ny anjara fanasitranana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny rofo io amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny aretin'io ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra tsy nambolen'ny ray dia hongotana amin'izao marain'izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mivoaka an'ity toerana ity ianao, mivoaka miaraka amin'ny fiadanana, fahasoavana sy famindrapo. Tsy manaraka anao izany io fanaintena sy fampahoriana sy fahavoazana io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Aoka ny fiainanao andray fanasitranana. Aoka ny fiainanao andray fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mahazo toerana vetivety. Halleluja. Halleluja. Hitantsika Andriamanitra androany maraina. Mino fa ny teny izay namangy antsika androany dia teny fiainana. Teny tonga ao anatin'ny fotsika mandondona. Mandondona ho potsika Andriamanitra hoe avoay io. Tsy miteny izay hoe voay io. Fa avoay io, hafahafa kely. Le mazanantsika mety hoe dododo voay io. Fa ny tompo dododo avoay io. Azo avoaka le izy tena akaikinao, le izy efa ao hoe. Avereno, le izy efa ao hoe. Dia avoaka fotsiny le izy hoe. Hitanareo anampy be anao eo amin'ilay fiovana ny fahatserovanao fa efa ao le izy ary azonao avoaka amin'ny fotoana rehetra. Rehefa mitranga izay tsika mety tsy voatery ahasakana an'izay mitranga. Halleluja. Ny fivoriantsika eto izany tsy hoe fivoriana manakana an'izay hitranga. Fa fivoriana ampaherezan'Andriamanitra anao miaraka aminy amin'izay mitranga eo. Mahafinaritra ve? Ianao no ifantohan'ny tompo fa tsy izay mitranga eo amin'ny fiainanao. Izay mahatonga ny tafio-drivotra naneno. Rehefa amin'ireny cyclone kategoria tsy haiko firy ireny, maneno be ny rivotra fa natory Jesosy. Fa Petera nikoropaka ny teny. Jesosy, ohatr'izany feo. Tonga dia mifoy Jesosy. Misiny. Satria ny feo anao no reny fa tsy nitabataba ny tafiotra mampikorotana anao. Atsy Jesosy miresaha aminy fa tsy lavitra izy fa eo akaikinao. Tsangana ary afa-fontanao dia misaora azy ny amin'ny maraim-baovao, misaora azy ny amin'ny sekoly, misaora azy ny amin'ny teny, misaora ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny arahantsika ny sitraka tetso, misaora azy ny amin'ny hafatra fampahirezana, fananganana, fantsina, famelombelomana antsika, fanafiana hery antsika fa hanamamakivaky ny journée sy ny semaine. Isaora azy ny fiainanao. Ataovy izany isan'andro, isaory azy ny fiainanao, isaory azy ny vady aman-janakao, ny ray aman-dreny raha mbola eo. Isaory an'Andriamanitra izay misy eo aminao, aza-badentina be ho ampahoriana, izay tsy misy. Surmonteux izany miaraka amin'Andriamanitra fa isan'ny fanasitranana azonao raisina avy amin'ny tompo izany. Ankasitrao Andriamanitra ny amin'ny lalam-piainana hitondrana ianao. Ianao no mety mihevitra fa tsy tianao le izy, fa ao ambadika ao misy zavatra tsara, ampitsiky sy ampifaly ianao raha raisinao ampisaona araka ny teny voalazan'ny Timoty voalohany hoe ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina raha voaraisina amin'ny fisaorana tonga dia mivoaka ilay zavatra tsara. Misaotra ray amin'anaran'i Jesosy ny amin'ny fitondrana ho anay, ny fitantanana ho anay, famindraponao eo amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny fiainany tsiraray avy. Misaotra ny amin'ny zavatra mandeha, mankasitraka anao zay ny amin'ny zavatra tsy mandeha. Misaotra anao zay amin'ny zavatra rehetra, amin'ny zavatra mahafinaritra anay, amin'ny zavatra tsy mahafinaritra fantatray fa rehefa ianao no mitondra fiadanana fa tsy loza. Rehefa ianao no mitondra tsy ny mahafinaritra fa ny mahasoa. Rehefa ianao no mitondra tsy ny tany fa tonga dia le fiombonana ho ao aminao. Misaotra Tompo fa ao ambadika izany koa nefa misy fandresena, misy valim-bavaka, misy fiovana, misy fahagagana, misy voninahitra miseho, misy zavatra tsara tarehy be dehibe omaninao ary izany no isaoranay sy ankasitrahana anao. Ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tsofina rano ianao mandehana amin'ny anaran'i Jesosy. Komarina aminao ny fahamarinan'ny teny rehetra izay nizaraina andro amaraina. Raha hijoro ianao ny fahalemem-panahy dia iseho mihoatra Andriamanitra.
mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa raha sendra lavo ianao manangana anao ny tompo amin'ny famindrapo zao maraina izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa indrindra mihoatra noho izany hitahiry ianao ny tompo mba tsy ho lavo zantsony ianao. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tononona ny fiadanana eo amin'ny tokantranonao amin'izay rehetra mahakasika anao. Tononona ny fanasitrana sy ny fahasalamana, ny hery sy tanjaka. Amin'ny anaran'i Jesosy miverina amin'ny lohany ny mahazotomana, ny torimaso, ny zavatra rehetra mahakasika anao ahafahanao miombona amin'Andriamanitra manomana ny fiverenana sy ny fampakarany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Zareo ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Azadino sekoly tokantrano rapitso ary amin'ny zoma sapotsy izao dia pasteur Rodolphe no mitondra ny teny azadino akeo ireo fotoandreo etsy amin'ny tranopokon'olona Analakely. Tany Jesosy.